Ijery ireo vaovao manasongadina ny momba ny fifamoivoizana sy fiarakodia kosa isika matety pitranga eto amintsika moa ny loza-pifamoivoizana ary antony samihafa no mety mahatonga izay loza izay raha ny fanazavana voalaza fa mety olana ara-teknika vokatry ny fampiasana kojakoja osika na contrefaçon amin'ny fiarakodia no mahatonga izany ny anjinjininy. Mahatratra 970 ny loza-pifamoivoizana mitranga eto amintsika isa-taona na manodidina ny 700 isam-bolana na ihany koa 520 isan'andro eo raha ny atotanisa izay nambaran'ny Talaie Générale Agence de Transport Terrestre na ny ATT nandritry ny valandresaka nokarakarain'ny GECAM tafiditra ao anatin'ny etika Salon de l'Auto. Anisan'ireo lohahevitra novelabelarina mantsy hoe contrefaçon et sécurité routière. Betsaka raha ny fantatra ireo kojakoja voakasiky ny antsoina hoe contrefaçon izay. Be ny zavatra voakasiky ty contrefaçon ty na le fampiasana fitaovana pièce détachée osika. Firofiry moa ny accident teraky ny hoe tapaka ny frein satria nivoavon'olo trakety nefa ny aveo mivotsitra le izy manoro amortisseur dia tsy mandeha afrina kory dia mivotsitra le izy. Io zany hoe misy problème be mihitsy le fampiasana an'le fitaovana osika reny. Ny sosokevitra nataonay moa zany fa dia ny hoe tokony hamafisana kokoa fiara-miasa andreo sehatra rehetra miandraikitra ny fitaovana ampiasaina amin'ny fiara na ny fiara mihitsy aza. Ny douane, ny commerce, ny mpitatitra, ny auto-école. Ary ny sosokevitra anankiray faharoa izay hitako hoe tokony amplisena sy amafisiko dia ny fanomezana fiofanana an'ireny mécanicien ireny sy ireny garagiste ireny ahay manavaka hoe ty pièce tsara, ty pièce ratsy ary atolon'ny tompona fiara le izy hoe ty raha ty pièce ty no ampiasaina marina fa mora ty ohatra. Mety mahavitanao 3 volana io, mety mahavitanao efa-bolana io. Ty pièce ty mba mafimafy kokoa mety havitanao herintaona io. Ny problème nefa eto amintsika amin'izao fotoana izao dia le efa mividy ambany dia ambany, kely dia kely. Ary betsaka ny olona tsy afaka mividy any amin'ireny concessionnaire ireny. Izy ireo koa nefa manamafy an'itony le pièce osika tony izay vidinareo amin'ny sistisinary fa aleony mitady an'le mialatsiny amin'le fitenena fa izay fiantsoana azy le bonne occasion. Misy ny lesoka izay hita amin'ny fanaraha-maso raha ny voalaza. Ilaina raha ny nambaran'ny Talaie Générale ny ATT ny fanofanana sy ny fampafantarana ny olona ny kojakoja tsara, tena izy ary mateza ary tokony misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny fivondronan'ny mpivarotra fiara vaovao eto Madagasikara na ny GECAM sy ireo garage. Ankoatry ny ATT moa dia nandray anjara tamin'ity famelabelaran-kevitra ity ihany koa ny avy ao amin'ny Gasinette, ny GEM sy ny faditseranana.